ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. faly miarahaba tsika ry afaka otratra ity zoma fa efatra ny volana febroary ity. Ny voalahatra ao mofinaina antsika anio dia ny jaona toko fa 720, jaona toko fa 720 nandiny fa 20 ka hatramin'ny fa 720, jaona toko fa 720 andiny fa 20 ka hatramin'ny fa 720. Fakitsika amin'ny lalan'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Izay mino ahy ny asa ataoko no ataonko Jesosy, ary anao asa lehibe noho zany azy izy, satria zaho makany amin'ny ray. Ary na inona no angatahina-nareo amin'ny anarako dia ataoko zany, mba hakalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko zany. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Raha misy teny mamy ry havako, eny ny tenin'Andriamanitra mo mamy mandrakariva, araka ny tenin'i Ezekiela mpaminany manao hoe toy ny tantely ao ambavako ny teninao. Fa raha misy teny mamy zay akaikin'ny fo entin'i Jesosy mampahiry-tsika dia ity 120 ka hatramin'ny fa 420 ity. Teny mamy, teny mampahiry, teny mampirisika atsika handroso sy handray andraikitra. 120 tapany faharoa, ary anao asa lehibe noho zany azy izy. Ary anao asa lehibe noho zany azy izy. O Jesosy, itsika zany hanao asa lehibe noho Jesosy. Itsika o Jesosy, zay mino ahy ny asa ataoko no ataonko, ary anao asa lehibe noho zany azy izy. Inona ry avana ny asa lehibe asain'i Jesosy ataontsika? Ary ahoana no asain'i Jesosy ny teny manao hoe zay mino ahy dia mbola hanao asa lehibe noho Jesosy aza. Rehavako malala tsika mieritreritra manao hoe aiza koa no ahavitanay ny asan'i Jesosy, zay bitika ity, fa io Jesosy ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay mino dia hanao asa lehibe noho izay nataoko asa. Raha toa ka amin'ny finoana ry havako malala no hijerentsika ny fiainantsika dia izao tsapantsika tokoa fa marina ny tenin'i Jesosy, mihazona ny tenin'i Jesosy. Raha hevitritsika moa amin'ity mofinaina volana febroary ity dia mitana ny tenin'ny Tompo, dia tena nitana ny tenin'ny Tompo, fa nanao asa lehibe noho izy isika. Tamin'ny andron'i Jesosy ange, raha ny isa fotsiny tamin'ny andron'i Jesosy ange, 240 ny apôstôly tao Jerosalema ihany ny fiangonana amin'izao tsika miresaka izao, firy ny fiangonana eran-tany, firy ny kristianina maneran-tany. Tamin'ny andron'i Jesosy ny boka sitrana, ny marenina sitrana, ary amin'izao andro ry afaka malala vokatry ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny fitorinan'ny filazantsara, firy ny hôpitaly kristianina manasitrana ny marary. Tamin'ny andron'i Jesosy 5,000 ny olona naona nomeny Jesosy hanina, ary firy ny hanina omeny ny sakafo omeny kristianina maneran-tany ho an'ny Romanitra. Be dia be tokoa ny asa, no hamarin'ny Tompo ny teniny. Fa raha tsy nanao asa lehibe noho izy itsika dia ho nijanona tao Palestina ihany ny filazantsara, tonga aty Madagasikara ny filazantsara. Nanao asa lehibe noho Jesosy ry havako isika, ary mandrakity ny androany dia mbola irahan'ny Tompo nanao asa lehibe. Satria antsika afaka malala tsy resy lahatra ny amin'ny hoe manao asa lehibe noho Jesosy. Ndraindray ny tenantsika kely no andrefesantsika ny tokony atao rehefa manao zavatra hoe za bitika ity ve mo aiza ny ahavitako ny asan'i Jesosy. Eo Jesosy dia miteny fa hanao asa lehibe noho izay ianareo. Olona 300 ny hainao Jesosy, 2,000 raha alina tamin'ny fotoanandro. Fa zao tontolo zao maheno ny filazantsara amin'ny alalan'ny satelita, amin'ny alalan'ny radio isan-karazany. Dia aza atao hoe avy aminao zany, fa efa planin'Andriamanitra zany.
efa planiny jesosy zany hoe isika nao asa lehibe noho izy efa planiny zany de sahia ry avako malala manao zava-dehibe ho an'andriamanitra sahia rehefa miasa de zao mieritreritra asa lehibe nafa mety mieritreritsika manao hoe ka aiza ny avitana ny asa lehibe tsy ry avako malalo ny tsy mino aza sa manao asa lehibe ho an'andriamanitra ho an'ny tenany mainka fa isika ny tsy anao asa lehibe ho an'andriamanitra isika tao amin'n' jesosy zany tsika anana izany finiavana nao asa lehibe zany de ndreto araha hoy jesosy inona ny voalohany indrindra mba hahatonga atsika afaka anao zany asa lehibe zany inona ny voalohany indrindra de zao vision andiny ny fatelo ambiny folo na inona no angatahanareo amin'ny anarako vision o jesosy miteny manao hoe foto-kevitra hanao asa lehibe nareo foto-kevitra de zao hanao asa lehibe noho zanareo fa izao manana vision manana vina manofisa asa lehibe an'andriamanitra zay ny dikany hoe na inona angatahanareo manova manana vision ry avako malala raha tsy mahavita asa lehibe na tsy mety manao asa lehibe isika de satria itsika tsy manana vision satria itsika tsy manofy ary tsy meritreritra kory andray anjara am'izany planin'andriamanitra hanao asa lehibe zany nandray ny toetsaitsika kely ndrandray mihidy io moa toetsaina malagasy mihitsy a hoy pasteur Raveljon tao anatin'ny toriteny ndray maka izy manao hoe raha raty toetsaina malagasy ty fa toetsaina manakely mandrakarifa isaky remetrahana fanontaniana izy mba manao inonety ianao mba mivaribaritra kely mba miasaasa kely mba manadiodio kely eto e mba mipetrapetraka kely mba manao trano kely sy ny sisa rehetra akelezina daholo ny atao rehetra eny mariky ny fanetreteny zany noho izy fa izao so de maritry ny fahakelezana koa so de mariky ny tsy fananana vision na tsy fananana vina ka rehefa mba manao zavatra de ny eo ambany maso ihany ny akehitriny ihany ry avako malala hanao asa lehibe manana vina tsy ny eo ambany masonao ankehitriny ihany tsy amin'ny vanim-potoana anao ankehitriny ihany adradray raha mahita tompona ndraikitra amina sehatra maro isan-karazany de mikarakara ny mandaa iasana ihany ny tena izakazahana fijery anatin'ny inanao mandaa anao za zao de mandaa de efa taona zao de kolona de zay ato anatin'ny efa taona ihany mba nofisika aso zao tsy fantatro za ato anatin'ny efa taona de zay mapetipety nyty efa taonako ty zao nataoko tsara fa tsy manana vina lavitra tsy mahatoko fa asain'andriamanitra manao asa lehibe ka inona moa ny olana raha manomboka asa lehibe anao vitanao amin'ny mandahanao tsara tsy vitanao amin'ny mandahanao dia toizan'ny hafa indray fa firy-taona moa nanaovan'ny olombelona nanaovan'ny kristianina tany atao ve any kolonne ianao misy katedrala lehibe ao kolonne fa firy-taona nanaovan'ny kristianina atao kolonne ny katedrala ao kolonne fa firy-taona nanaovan'ny kristianina ny katedrala ny Paris nga vitany heri-taona io nga vitany folo taona io ny fandimbana metraka ny anjara biriky ny toary mandraky ty ny androany mbola manamboatra n'izany any ny taranaka kehitriny raha makany Espagne ianao mahita katedraly lehibe zany hoe Sagrada Familia ngezangezany fiangonana zany eo Barcelone fa mandraky ty ny androany mbola manamboatra foana izy manao asa lehibe afaka malala sahia isika manao asa lehibe amin'ny fanabeazany amin'ny fanolokolona amin'ny fiainan'ny mpino amin'ny fanarenana ny firenena manana vina lavitra io teneniny tompo io tsy manao asa lehibe tsika satria tsy manana vina fa ny faharoa afaka malala da izao ny finoana izay mino a ny asa tokony ataon'ko Jesosy ny asan'i Jesosy nataontsika rehefa ny asan'i Jesosy nataontsika de zao minoary ny vinantsika zany de tsy vina misaraka amin'ilay vinan'i Jesosy ny vinan'i Jesosy vinam-panabeazana ny vinan'i Jesosy vinam-pandrosoana ny vinan'i Jesosy ady amin'ny fahantrana ny vinan'i Jesosy mahatonga fedana sy fankatiavana ny vinan'i Jesosy mahatonga fifaliana de ao anatin'izany vinan'i Jesosy zany anao mandrafitra ny vinanao asa lehibe vinan'i Jesosy ve ny fiarovana ny tontolo iainana vinan'i Jesosy zany vinan'i Jesosy ve ny mahatonga ny olona ho salama vinan'i Jesosy zany ko ny marary zany sy tranony
vinan' jesosy ve ny fiarovana ny zavaboary hoy jesosy jereo ny faniriny voninkazo any an-tsaha tsy zaisaka zavaboary ve zany jereo ny faniriny voninkazo jereo ny voromanidina jesosy ny zavaboary vinan' jesosy reovatsika ny zavaboary vinan' jesosy ve ny ady amin'ny fahantrano jesosy nanome hanina ny olona jesosy nanasitrana ny jamba sy ny sisa rehetra ao anatin'izany vinan' jesosy zany zay dikany teny hoe ny asa ataoko no ataony ko faritana lola inona lay vinan' jesosy fatarina lay vinanao fatarina lay vinan' jesosy de ao anatin'ny vinan' jesosy no engan'ny vinanao de manao fa vina ary faharoa jesosy manana finoana izay mino ah zany hoe afaka malala raha mandrafitra vina isika ka nao asa lehibe de zao inona ny fitaovana ny finoana ny finoana tsy hoe mandrafitra vina de meritreritra lafi ny materiela hoe tsy hisy vola tsy misy olona afaka nampy tsisy manana vina de matokifa any Jehova ny tany any Jehova ny tompony teny any volamena any volafotsy any olona any fanomezam-pahasoavana any zavatra rehetra de manao vary anao vina de izao minofa Andriamanitra ny teny taminao tamin'la amin' Jesosy hoe anao asa lehibe de minofa izy no anatanteraka izany izy manao hoe rehefa voarafitra ny vina de ataoko zany mba hankalazana ny ray zany hoe ny fahatanterahany nofonofonao mifanaraka amin'ny vinan' Jesosy ka inonao fa Jesosy no miasa de ampiariary ny voninahitra Andriamanitra indray ara ny fanatanterahany Jesosy an'izany avako malala minoary sahi mahatsiaro fa hampanaoviny tompo zavatra itsika amin'n'ity fivahinitsika foy ety ambonin'ny tany ity de mba inona ny asa lehibe nataonao tety ambonin'ny tany tamin'ny anaran'i Jesosy nanao inona tety ambonin'ny tany ianao rehefa ratra zay tonga ao amin'Andriamanitra mihin'Andriamanitra taleta 10 tonga 10 ve zany ka asa lehibe tonga 2 ve le taleta 2 tonga 4 ve zany sasanatri nanao hoe tompo mila vaniny ianao naniraka de tsy nampiasaina le fanomezam-pahasoavana tsy nampiasaina le talenta satria zatra kely zatra fijery kely farany afaka malala inona fitaovana fahatelo 720 raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo de ataoko zany sahi manao viny matokisy minofa Andriamanitra manatanteraka de mandole mivavaka mangatan'Andriamanitra rehefa vitanao voarafitra ny nofonofonao de minofa Andriamanitra anao aniny de eteo amin'Andriamanitra zany hoe teo amin'ny tompo ity ny nofonofoko ary amariny ny teninao fa raha mangataka zavatra amin'ny anaranao a Jesosy de ataonao zany tsy zavatra le zavatra angatahanao tsy zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay dikany teny hoe zay mino any asa ataoko nataony ko dikan'izany le zavatra angatahanao tsy zavatra mampiome sanatria tsy zavatra hoe ho lalanina amin'ny filanana ireareana amin'ny hafa na antsahana ny hafa na fitiavam-boninahitra mba hisehoana ao amboniny ny hafa na tsara noho ny hafa raha izany de zao tsy zay le asan'i Jesosy raha izany ny vinanao de tsy zany ny asan'i Jesosy satria Jesosy tsy nanana vina anjaka eto amin'izao tontolo zao tsy nanana vina mpahoriny madinika tsy nanana vina anitsakitsaka ny mantra tsy nanana vina ireare fa nanana vina ity na teny fahavalo aza de raha feto am'izay mivinanao de mino enao ary de mandole mangataka an'izany amin'Andriamanitra de ho hitanao fa ho amarin'ny tompo io araka ny teniny voalahatry ny lohatenitsika amin'ity volana febroary ty hoe mitana ny teniny ny tompo fa meriberitsika mandrakariva la eveka anankiray izay isan'ny eveka na hainy toroteny indrindra tamin'ny fotoanandro tamin'ny fotoanandray ny fiangonana antsoina hoe Chrysostome zay ny teny le toroteny malaza manao hoe ny antsoina hoe finoana de fiazonana n'Andriamanitra amin'ny vavany Chrysostome Saint Chrysostome Chrysos volamena stomas vava lay vava volamena zay moa ny tsona satria isan'ny mpitoro teninay nalaza indrindra tamin'ny fotoanandro Chrysostome eveka tany Constantinople tamin'ny fotoanandro dia
isanay ny toriteny indrindra ary zany ary tsaroany ny olona rehetra tamin'ny fotoanandro de nitoriteny ny teveky ty nanao hoe raha mamaritra ny antsoina hoe finoana ianao de izao tazony amin'ny vavany Andriamanitra fahasahina be zany teny zany ry avako malala fa nefa zay ny ainan'ny Jakoba ho Jakoba tamin'ny tompo raha ny fampitolona tamin'ny tompo torenranony jaboka tsy avelako ianao raha tsy nitay ahy teneno amiko an'io fa hitay ahy ianao de inona no nitranga ny teneniny tompo tamin'ny lalay anjely hoe eny ara fa hitay ianao ahy zay ny antsoina hoe finoana niteny taminao anao teny tamiko ianao tamin'ny toriteny androany ry tompo niteny tamiko ianao tamin'ny mofinaina androany fa raha mangataka zavatra amin'ny anaranao o Jesosy de ataoko zany niteny anao manao hoe manova viny niteny anao manao hoe mino fa raha ny asa ty katsahinao raha ny programa katsahinao raha ny fandarana asa katsahinao ka fandarana asan'ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra araka ny vinan'i Jesosy araka ny planin'i Jesosy de mino zay tompo fa tanterahinao ary azonina ianao fa teninao zany zay nantsony hoe finoana avako malala tao aza tsy izy ao anatin'izao fahavoazany firenena fahasarotam-piainana korotany etsero fahantrana mezan'izao torzao anketsika ry avako malala betsaka ny olona rehefa monjy fivoriana asa-pirenena ianao de radray asamony raha malao sendran' zany nareo fa misy fotoana rehefa sendra mamonjy fivoriana asa-pirenena ataoko hoe sendra rehetra ny olona rehetra de raha metra-panontany ianao malagasy ay ve malagasy nareo hoe ndraindray metra-panontany izy ary maninona kay nareo no zao ary maninona kay ny arenanareo no mihina olona ary maninona kay ny fahantranaareo fa any aminareo firenenareo manana tany malalaka azy volena tanora firenenareo atsasaky ny mponinao aminareo latsaky ny 12 taona nareo nosy ranomasina manodidina nareo milamina tsy misy orohorontany tsisy volokano tsisy orana be mibadravatra marina fa misy nydondradrano fa tsy tahak'izay mitranga any any Filipina na mitranga any Japon na mitranga any Vietnam nareo teny anankiray ny tenenanareo mifakahazo teny anareo hatrany avaratra ka hatrany atsimo ny fomba nareo tsy misy mifanohatra ka hoe ny fomba ny atsimo miteraka faninanana amin'ny fomba eto afovoantany mitovitovy daholo fa maninona ianareo ny mahantra nahoana ianareo no farany amin'izao tontolo izao ry havako malala satria tsy ampivena satria kely finoana satria asa tsy ampivavaka ve tory avako malala amin'ity mofinaina voalahatra an'io ity nde iova toetsaina andeha marinina andeha angataka amin'ny tompo hoe tompo mino anao zahay de sokafo ny sainay sokafo ny fonaianana vina ho amin'ny fiainanay manokana vina amin'ny ankohonako vina amin'ny piraitanindrazako vina amin'ny fanolobodindramiko de amarino amiko ny teny manao hoe raha mangataka zavatra aminaraka ianareo de ataoko zany ho aminao aneny fiadanana amen ivavaka sika tompo misaotra anao zay fa manome toky anay ianao fa hanao asa lehibe no ianao zahay tsy hoe satria salama tsy hoe satria matanjaka tsy hoe satria mahery fa satria mino anao satria nantsoinao satria nofidinao satria andaninao satria nidiovinao olom-baovao tompo mivavaka aminao zahay sokafy ny masom-panahinay ahatsiary vina vaovao anao vina vaovao ny amin'ny asanao atao fantatray ny asanao de fimbinao ny fanahinao masina zay hiratra ny masonay anana fikasana vaovao faniriana vaovao faniriana lehibe fanaraka amin'ny sitraponao ho an'ny tanindrazanay ho an'ny piray fiangonana aminay ho an'ny asanao ho an'ny filazantsara ho an'ny fiainanay tsirairay avy tao am'izay andohalika eo anatrehanao fa miheny vavaka ianao zay angatahanay amin'ny anaranao de efa nanome toky ianao fa hanome zany dia tao am'izay tompo ay angataka aminao iankina aminao jereo ny tokantrano tsiray avy manana vina tsara amin'ny fanaraka amin'ny sitraponao valio vavaka reny tompo fantatra efa manana ny fotoananao ianao fantatra efa manana ny ora sy ny fotoana mapety zany ianao fa mety izy tompo amaly ny vavaka amarino aminay ny teninao fa raha mangataka zavatra amin'ny anaranao zahay de mamaly ianao de jereo ny fahasalamanay jereo ny fahasalaman'ny malagasy rehetra jereo ny fahorian'ny malagasy rehetra
ampahirezin'ny fiangonanao anao asa lehibe am'izao vanim-potoana isin'ny fantrano ny firenena izao. Ampahirezin'ny fiangonanao tompo hosa atoko fa manan'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, manan'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra. Ampahirezin'ny mpino tsirairay ajoro vavolombelona fa manan'Andriamanitra ty azy. Dia ao aminao Jesosy Kristy mpamonjy anao nankinana ny fiainanay. Amen.